Ivadika vaovao hafa isika manana ny anjara toerany lehibe ao amin'ny fampandrosoana ny firenena iray ny boky izay fanovozam-pahalalana ary firaketam-pahalalana ihany koa noho ny fandrosoan'ny teknôlôjia amin'izao fotoana izao anefa dia saika tsy mahasarika ny tanora intsony ny famakinana izay boky izay ary nanamarika indrindra raha moa manoloana izay ny tompona andraikitra ao amin'ny Sinaela fa natao ifameno ny teknôlôjia sy ny boky. Zavatra iray mampiakatra ny fahalalan'ny vahoaka ny fisian'ny boky. Raha tsy manam-pahalalana ny mponina dia mantra ny firenena. Izany no hamaritanareo avy amin'ny Sinaela na ny sindika-mpanota sy mpamokatra boky ny mahazava-dehibe ny anjara asan'ny boky eo amin'ny fiainan'ny olona sy ny firenena. Mahakasika izay indrindra dia nisokafana tamin'ny fomba ofisialy androany ny toerana fivarotam-boky vaovao librairie mixte etsy amin'ny Victoria Plaza. Betsaka ny teknôlôjia misy tsy azo laviny io nakabeazan'ny tanora amin'izao fotoana izao io mamay azy angamba tsy azo atao milaza hoe tsy ilaina ny teknôlôjia fa na zany na tsy zany ny boky tsy azo arina tsy azo ilaozana satria io ny zavatra mora indrindra amin'izao fotoana izao ahafahana manaparika ny fahaizana mampahalalana. Rehefa aveo zao hoe hojeretsika inge ny librairie mixte amin'ny boky izay misy ato satria io librairie io zao no voalohany amin'ny librairie malagasy izay miady mitolona hoan'ny boky amin'ny teny malagasy. Misy zavatra maromaro, misy aretsaina maromaro izay hita dia ataoko fa zavatra mifameno ilay izy satria raha ohatra ingisa ohatra ho any ambanivohitra firy ny ankizy izay 20 isanjato ny mponina malagasy no any ambanivohitra, firy ny olona any ambanivohitra ny afaka mividy ireny, firy ny afaka mividy tablety ohatra, ahoana ny fidiran'ny internet any na tiana na tsy tiana tsy maintsy mandalo amin'ny boky aloha any aoriana any angamba dia azo eritreretina ilay izy satria koa ny zavatra anankiray kosa aloha hoe tsy azo lavina ilay izy satria ny internet no fomba aingana indrindra ivelarana ahitana ny zao tontolo izao. Raha ohatra ny olona rehetra zany mahay an'io afaka mijery ao anatin'io izy rehefa mijery amin'ny tablety izy hoe inona ny zavatra misy any fa ilay fitazonana fanangonana ny fahaizana dia ny boky io ny zavatra maharitra indrindra mifameno ireo. Mbola vitsy ny fivarotam-boky raha ny eto amintsika no jerena ka vinavinainareo avy amin'ny Sinaela ny ampitomboana azy ireny. Lavitrezaka nefa izany hoy nambaran'izy ireo izany aparitahana ny boky manerana ny nosy ka no heverin'izy ireo fa ny fananganana kooperativa no anisan'ny vahaolana hanam-paritahana ny boky izay raketan'ireo karazana fahalalana sy asa soratra. Mahakasika ny firoborobon'ny teknôlôjia kosa indray dia no hamafisin'izy ireo fa tokony ifameno mba hazona vokatra tsara. Ny fiaraha-miasan'ireo tambazotra amin'ity dia anisan'ny zava-dehibe izany hoe menga avy amin'ny mpanoratra ka hatramin'ny mpamokatra. Izany indrindra no antony fanentanan'ireo avy amin'ny Sinaela ny mba hanatonan'ireo mpanoratra ny trano mpamokatra ahafahana manaparitaka ny asa soratra.